ilaina ny fanaraha-maso ny vidin'entana eny anivon'ny mpanjara mba hisorohana ny fanararotana samihafa ateraky ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Andraikitry ny ministera ny varotra sy ny fanjofana nefa ny fanaovana izany saingy mbola miteraka ady hevitra lehibe ny filazana ireo mpivarotra fa mitaky vola amin'izy ireo ny mpanaraha-maso avy eo anivon'ity ministera ity. Misy fomba fiasa tokony hajanona mpanara-maso ny vidin'entana avy amin'ny ministera raha manambara Andriamatoa Soloaltina Rakotomanga Tele Jeneraly ny fanjifana sy ny fifanahana miaranio hosetra ny filazana fa mitaky vola ireo mpanara-maso ireo. Manao ny fahatsiana amin'ireo mpanara-maso no mandoa onitra rehefa misy ny sazy fa amin'ny tompony araikitra mahefa amin'izany. Reny iraka alefan'ny ministera sy ny varotra ary ny fanjifana ireny dia voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy mitondra ny taratasy ahafahany manao ngiraka na ny atao hoe ordre de mission. Anatin'ny ordre de mission io dia mazava tsara mihitsy ny antony andehanany amin'ireny toerana fivarotana ireny. Ao koa ny anaran'ny ireo manatanteraka ny iraka zany ary izy ireny koa zany ankoatran'ny ordre de mission io dia mampiseho ny karatra maha-contrôleur na maha-commissaire du commerce azy ireo. Laza ihany koa ity Tele Jeneraly ity fa misy ireo misoloka ary milaza fa afaka mivarotra vary ny fanjakana maro efa tratra raha ny mahakasika izay. Ny zava-misy koa nefa dia izao tato ato zahay dia nisy ny fitarainana izay nataona mpivarotra satria misy koa fisolokina zany izay miseho dia misy milaza fa ny fanjakana dia mivarotra vary ka ny vary ray lasaka dia amidy 4,000 ariary mba ho ivarotana azy mora dia hitantsika amin'izay fa maro mpivarotra zay tratran'izany rehefa tonga tany amin'ny zandaro ny fitoriana dia efa manao ny fikarohana mikasika an'izany ry zareo ka dia misy mandoa volaka dia eto zany zay dia manentana ary mampitandra. Raha misy tranga mampiahy dia manentana ny mponina ny Tele Jeneraly ny fanjifana mba hiantso ilaharana maitso 034 05 480 68.